ny filohan'ny vomera amin'ny fanajagina ny tany sy ny fitantanana amin'ny fananantany eo anivony antemera-pirenena dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, manameloka kitsirano na inona antony nanderana ireo trano miisa 7 teny nansana ny zoma 1 aprily 2020 satria heverinay fa mbola tsy afaka akory ny krisy fantatra amin'ny fahorim-bahoaka ny afitsoky ny valala sy ny tsy fandrimpahalemana aza efa tsy vidiny kanefa ny ampy fianakaviana 27 indray tsabona sy potika hafananana eny nansana. Faharoa, ekenay fa nisy ady teny anivon'ny fitsarana kanefa dia nafienina io didi-pitsarana io ka na dia nangataka izany aza nysolo tena amin'ny vahoaka niaraka tamin'ny vaditany nakao amin'ny talian'ny tontolo iainana sy ny ala dia tsy nomena valiny fa dia diny hoe miala fotsiny ianareo fa volombelona amin'izany ireo vaditany nentin'ireo vahoaka nazeratrano. Fahatelo, miara oky sy miombona alahelo amin'ireo ravatrano ny tenanay ary makahery azy ireo manao antso amin'ny praiminisitra vaovao voatendry sy ny tompona andraikitry isatokatiny mba hiary isala aminay anohatra ny tsirariny toereny mba hifametoromaika sy heverina ny toejavatra tsy hiverena ny toejavatra mampalely toereny na eo amin'ny lafin'ny fanorenana trano zany na amin'ny alalan'ny fijerena mialoha ny fanamarinana ny fananantany na certificat de situation juridique ireo manorona fonenana manainga ny vahoaka hotony hatrany sy miangavy an'ireo mpanao gazety sasany mba tsy olany andro itsikera sy hanaratsy olombavamboaka miasa fa hitaizan'ny vahoaka ihany koa. Omena dika mitovy amin'tia ny filohan'ny repoblika amin'ny Madagasikara ny premier ministre lehibe ny gouvernementa premier ministre lefitra miadidin'ny fanajariana tany sy fampandrosoana ny ministry ny fitsarana ny ministry ny filaminana anatiny ny ministry ny fiarovana ny lehibe ny fampanoavana ny préfet de police n'Antananarivo ny chef district n'Antananarivo 5 ny lehibe ny boriboritany 5 ny chef fokotany Nansana mba ho fampahafantarana ny filohan'ny vomera amin'ny fanajariana ny tany na ivraolodinina solombavam-boaka Madagasikara voafidy teo amin'ny boriboritany 5. Ny izao fotoana izao dia tokony natao tao amin'ny voahan'ny fokotany tao Nansana fa nangataka ny tenako alalana io asehoko anareo nangataka lalana tamin'ny chef district aho ny 7 aprily taratasy laharana ohatra 7 bara ASN comme ATGF fangatahana mamory amin'ny fokotany Nansana tsy nahazo valy mahafapo ny tenako tsy nahazo valy teny hoe mahazo voalohana tsy dia niantso ny tenako ny préfet de police dia ny teny nitao hoe rehefa manao tatitra ny vahoaka anareo tsy dia mila lalana fa najanona zany hatrany fokotany tsy nazatria teo ny zavatra niseho dia nanokatra ny tenako izay isaorako manokana ny fokotany Nansana zangatahako tranganeo nasaiko nanokatra tany ny tenako maly fa afindra eto amin'ny trano fandraisam-bahoaka eto ambony-takatandramamy le izy mba ilako ny olana hoe namboly olona tsy nahazo lalana na ivraolodinina alongamba fa ao anatin'ny mangararitsika. Ny antony nanaovako ny fivoriana dia tsotra ihany tsy za velively nitarika vahoaka itsomy na iza velively no mbola andrankitra vahoaka indray zay efa ravatrano fa mariako kosa tompoko fa heverinay fa tsy lahara-pahamehana mihitsy na inona antony ny fanderana trano ao anatin'izao krisy zao tsy lahara-pahamehana hoy satria mbola aveko aminareo fa ny filakevitry ny ministra tamin'ny 13 May 2020 tamin'ny 3 dia mahazava fa mbola ato izy ao fa misy ny fanapahan-kevitra atao accord pour la suspension des expulsions de terrain, démolition des habitats, scellage des biens. Mbola voatany io ary mbola tsy nisy filakevitry ministre na gouvernementa ka nanafona an'io fanapahan-kevitra io. Mazava ny décret laharana décret numéro
2014 057 taon'ny président de la république fa mbola miasa ho gouvernement ireo mandrapatonga ny gouvernement vaovao ka severinay fa tsy resaka populisme akory na resaka araky filazan'ny gazety sasany hoe teo tim-bahoaka nanamita-bahoaka olodinina tao amin'ny Corée de Madagasikara zay andro mangararitsika amin'izao fotoan'izao ka hoe teo tim-bahoaka dia hiary fotsiny ny fiarovana vahoaka mamponina amanjatony tsy nanderana ny trano zavatra nampalelo anefa tsy nisy ny aoka olodinina tsy nisy nanampy ka olodinina nangay aza hoe raha zera ny tranon'olona visandray menatsiny hoe nahoana ianao no tsy niaro tsy niatamy miaramila miaratsiny toka fa efa nanao fanambarana ary tefa tamin'ny faefatra ny volana avril ary za dia tsy anaiky na iny kiatra n'iny kodona fa ity sary ity dia ho angatahako alefa amin'ny antemeram-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana ary efa niteny tamin'ny solombavam-bahoaka mamponiny aho hoe asifitrangatana nataontsika iza manaiky an'iny fanjarana trano iny fa na zanako folo taona reo trano tomany iza manaiky fanjarana trano ohatran'izao ny député to Madagasikara zanakazo kely tsy ampy 10 cm ave ny anjarana trano olona 720 ninona titipitsarana fa nanao intervention nanomboka tamin'ny 5 maraina natany lehibe mifampanoavana natany amin'ny ministère isatrokajana fa mivaly teny azoko dia hoe baiko avy any amin'ny premier ministre Meky Mexique io tsy azo lavina mbola nanamafy izany valy teny azoko zany ny secrétaire général ny tontolo iainana signale fa volombelona reo mpanao gazety ao no ronapeo fa amin'ny alalan'ny premier ministre teo aloha no nijorony teo ka inona moa tompoko fotana olodinina zany